Fanomanolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fandarana ny zoko. Ny fandarana ny zoko izay entsika miresaka ny trangam-piarahamonina tsirairay eny ka tsara ny ahafantarantsika ny zo an'ny tsirairay, ny adidin'ny tsirairay ary ny andraikitry ny tsirairay. Voaresaka atao anatin'ny ty fandarantsika ity ny tsara ho fantatra manodidina ny lalàna, ny fehezan-dalàna, ireo fitsipika maro isan-karazany tsara ho fantatritsika manoloana ny trangan-javatra anankiray. Araky ny fahafantarantsika azy dia isaky ny talata dia resaka manodidina ny fananantany, ny olan'ny fananantany ary ny tsara ho fantatra manodidina ny fananantany no horesantsika. Ny fandarana ny zoko dia isaky ny talata sy ny alakamisy. Ny alakamisy kosa dia manodidina ny olana mitranga amin'ny fiainana andavanandro ka mety hiteraka ny eny amin'ny raha-pitsarana eny. Olana ihany koa anefa izay mety ho ahitantsika vahaolana atao anatin'ny fandaharana Soavandriamarita. Antena ny fiarabana tompokolary amafisina ny firarintso tompoko vavy izao fandarana izay fanaraka ao eto anivon'ny aina manjery viva izao ny zoko dia araky ny nofaritana teo dia ahafantarana misimisy kokoa ny amin'ny hoe iza na inona no zon'ny tsirairay. Izany moa dia tsy maintsy voafaritra ny lalàna velona ary ny lalàna velona no fariparitana sy entina azavaina ifampizarana mba ahafantarany tsirairay ny amin'izay manandrify azy eo amin'ireny tranga eny anivon'ny fiarahamonina ireny. Ka ny anio zany araky ny nambara teo dia manodidina ny fananantany no resahana ary ao anatin'izany rehetra zany dia tsy azo adinoina ihany koa satria tranga mifamatotra amin'izay olana momba fananantany izay ny fisinyny kolikoly ka dia isan'ny hotrandrahana atao anatin'ity fandarana ny alina ity izay tontolo momba fananantany sy ny kolikoly izay. Vahintsika izao takariva izao dia ry zareo avy ao amin'ny ministera misahana manokana ny fananantany ramatoa Aingona Valona Daniel mba ho fantatry ny olona kely ela tompoko misaotra tompoko. Isan'ny vahintsika ihany koa zareo avy ao amin'ny Bianco rahalay manampy sofaly lehibe ny sampana fanabeazana misaotra tompoko. Ny avy ao amin'ny sehatra hafa ihany koa miresaka manodidina ny kolikoly isika dia ny avy ao amin'ny Transparency International Rakotondra Solandy misaotra tompoko. Ny avy ao amin'ny SIF Andriamatoa Raparisson Eric coordonnateur national ary ny avy ao amin'ny BMTT Père Razafinandriana Marie Michel Noël Cyprien izay PCA ny BIMTT. Izay manodidina ireo vahintsika izao takariva izao. Ny lohahevitra moa atao anatin'ity resaka fananantany ity dia ny resaka kolikoly izay mampitarina ny maro tokoa eny anivon'ny resaka fananantany eny. Betsaka dia betsaka ary maro izy ireny, maro no mitaraina araky ny fantatritsika moa dia ampiasam-panjakana sy asam-panjakana mendrika ady amin'ny kolikoly fanafongorana tanteraka izany kolikoly izany no tanjona apetraka amin'izao fotoana izao. Maro ny olana izay iainan'ny praitan-drazana amin'ny ankapobeny manodidina resaka kolikoly tsy ny fananantany ihany fa eo amin'ny sehatra maro ihany koa fa ny hodiny atsika izao takariva izao dia ny fananantany koa asaitsika hiakatra. Zareo avy ao amin'ny ministère misahana ny fananantany ramatoa Aingona Valona Daniel izay directeur d'appui à la gestion financière décentralisée foncière décentralisée zafady. Andriamatoa rahalay manampy sofaly lehibe ny sampana fanabeazana ao Bianco miangavy tompoko. Ny avatsy amin'ny ilany asaitsika ny avy ao amin'ny Transparency International misaotra tompoko Madame Rakotondra Solandy ary ny avy ao amin'ny SIF Andriamatoa Raparisson Eric coordonnateur national ny SIF na ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany. Hoarahantsika vetivety aloha angamba ny reportage izay nataon'ny mpanao gazetinay manodidina ny olan'ny fananantany izay iainan'ireny tantsasy sy ny olon-tsotra ny anivon'ny fiarahamonina ireny. Ho anao izay manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao dia afaka manatona ihany koa aty amin'ny Viva Madagasikara ianao manoratra mifampiresaka satria ny fandaharana dia nataontsika ho fampahafantarana ny zo ny tsirairay manodidina ny resaka fananantany indrindra rehefa ny talata. Indroara ireo fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazetinay mialohan'ny etombohan'ny adevitra. Toerana ahitana trangana kolikoly be indrindra ny tetỳ anivon'ny sabam-panjakana mikarakara ny taratasy tany
raha fanazavandreo olona manandrara teo anivon'ity sampandrara ity nisatrano ny mpanera izay manodina ireo mpikarakara taratasy tsy maharaka ny lamina isantratra izany matetika ny tantsaha na ny olona avilavitra mamindra ny arendray aman-dreny amin'ny taranaka. Za tompoko efa nikarakara taratasy tany amin'ny domaine sarotra dia sarotra ny fikarakarana taratasy fa voahito zay eo amin'ny vavady ianao dia efa resaka vola no tanjona aloha hoe hoaiza ianao dia hoe anao taratasy ahako ny tompoko dia avy eo miditra ao amin'ny birao any ilay olona io dia rehefa tonga verina vahana izy dia ampidirina eo amin'ny birao indray ianao dia manontany ilay ao amin'ny mpiasana birao dia inona dia diavinao roneny dia karakara taratasy aho aza momba ny taniko dia inona avy izy no ananinao ilainao inona ny tena tanjona lenao aty dia misy tanjona aho mantso anazy miaka ikarakara momba ny titre ho aza zay ny teneniko dia miverena ianao izy rapitra fa miteny vola izy io zao ny vola alohanao dia eo zany dia tonga dia ketrakako tsy mahavita an'le izy vao mahenao an'le vola zany dia efa tonga dia ketraketraka dia lasa mandeha mody dia vonjeko ihany aloha le rendez-vous ameny ena dia hoe zaho tsy manana vola fa tsy zao teneniko le marobola zany dia tsy manana fa tsy zao ato dia tsy mety mihitsy madama fa atao amin'ny verena ianao rehefa ohatra ny hoe complet ny vola lazainay aminao dia tsy vita tena tanteraka fa tsy vita aloha le izy tsy vita satria tsy zaka zany tsy zaka satria ny tany anie any tena fa ny ray aman-dreny be taloha fa tsy hoe any tena na hoe voakarakara taratasy na hoe tany voavidiny zany fa titre avy any amin'ny titre ny ray aman-dreny lehibe ny tena moa mbola vao taty aoriana dia izay. Ireny tranga ireny no voambara fa mahatonga ny olona lara-tany maro eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ohatra mbola amin'ny fananantany io na ny Transparency International nareo ve afaka mitondra fanazavana hoe raha ny rariny sy nitsiny inona ny tokony ho zon'ny olo-pirenena amin'izany hoe tontolo ny fananantany izany satria io tany io dia fananana amin'ny toetra fa tsy mba tahaka n'ireny hoe fiara na milina isan-karazany ireny. Inona no fanazavana azonareo entina momba izay? Voalohany aloha dia ny olo-pirenena tsirairay dia manana le atao hoe droit à l'information na zo alala ny zava-misy zany indrindrandrindra moa ny lalàna dia hitantsika tamin'ilay horonan-tsary teo zao fa noho ny tsy fahafantarana indrindrandrindra le lalàna misy paikady misy eo amin'ny sehatra ny fananantany ny anisany mahatonga ny fananarotana sy ny kolikoly any ka betsaka le mpanera manodidina an'izay zay zao dia efa anisan'ny tranga anankiray. Ny sifa ny fantarimo sy mahavary izy zoan'ny pirenena fananantany androany resaka hoe kolikoly fa resaka ny tanàna satria tanàna no manitra ny sosy le didiny tsirairay dia voafaritra ilay ny malampabeo hoe zoa fitokonan-tany dia arovana eo amin'ny lafiny fananantany dia lalàna koa mamaritra hoe iza inona ny zoa amin'ny fananantany fa alefa kosomary amin'ny ankapobeny koa izy fantatra hoe tokontany dia manapofo na karatany matita fa atao amin'ny tonotozoany ihany koa dia fantatra fa na tsy manana taratasy tany ary ianao dia verina fa tompony taon'ny dimy fa tena ho telopolo amin'ny lalàna dimy zay telopolo amin'ny lalàna faharoa telopolo taonjara efatra mba entina mazava le resaka fahitako anazy lasa complexe kezabe resaka fananazy raha tokony izy tokony misy fitsarana to satria isany tafiditra ao anatin'ny ataontsika hoe resaka kolikoly fitsarana satria ny taratasy fanaovana taratasy tany raha tonga efa manana titre le olona ka rehefa hanao mutation ny ankamaroan'ny dossier rehetrarehetra dia anyvelona ny domaine rehefa nanao fanadidiny zay ao amin'ny sy ny ataontsika hoe aty amin'ny fiaranam-pirenena ka ho sarotra ny tonga dia ametsiny fotsiny ao amin'ny domaine ny kolikoly na avaiza fa avany amin'ireo chaîne manome taratasy hoe tokony jerena daholo rehefa manao mutation fa ny ankamaroany araka ny teneniko teo dia efa ty ivelana. Ianareo avy eo amin'ny service des domaines
isan'ny voatontonona foana ianareo araka ilay fanadihadiana hita teo misy tsara ho fantatry ny olona ve ny tokony atao manoloana raha mikarakara taratasy tany na oina na oina hoendry satria zay mantsy ny tena olana amin'izao fotoana izao misy olona manana taratasina tany na mikarakara taratasina tany dia lasa miteraka tsy fahafantarana ilay izy dia misy ny manararoatra. Misaotra tompoko fahalalavatsika rehetra ny avy eo amin'ny Madame Daniel Aigona Valona Daniel, directeur d'appui à la gestion foncière décentralisée au niveau du ministère de l'aménagement du territoire, habitat et travaux publics. Anisany malaza tokoa aloha fa dia anisany aretina iray lehibe ny resaka ady amin'ny kolikoly. Betsaka ny kolikoly anivo sampandrarahana fananantany ary anisany ezaka iray lehibe fa iarahana miasa miaraka amin'ny Bianco sy ny mpiara-monimpirenena. Anisan'izany transparency internationale hoe fa nisy foana ezaka natomboka zany fa mbola mipetraka foana aloha ilay olana hatramin'izao ary tsy mitsahatra mihitsy ny fitondram-panjakana ny ministera hiady amin'ireny kolikoly ireny. Raha mitenen'ilay namantsika teo dia vokatry ny tsy fahafantarana ihany koa anisany mahatonga ny kolikoly ary anisany ezaka izay raha miasa miaraka amin'ny mpiara-manampika ny fampahafantarana sy fanabeazana ireo paikady ina daholo ny dingana rana raha ikarakara tota taratasy tany ny olona iray eny anivon'ny sampandraraha-panjakana zany na ny anivon'ny domaine stopo na eny anivon'ny bureau foto fananantany eny anivon'ny commune. Ianareo ao amin'ny Bianco mba afaka mampafantatra ny olona ve ianareo raha ohatra ka misy endrika kolikoly na fitakim-bola inona no na aiza sehatra misy azy inona no azon'ny olom-pirenena ataontsika hoe victime atao na olona mahafantatra trangan-javatra toy izany azony atao hoe manatona ny Bianco sa petraka fotsiny any an-trano izy dia mitabataba teny meno manjery. Ia, tsy betsaka teo ka dia manatitra ny fiarahabananareo menatany. Manatitra koa ny fiarahabanantsika mpijery télévision Viva. Marina tokoa ny fantaninao mikasika an'izay hoe inona natao ny Bianco manoloana ny kolikoly. Dia alohan'ny andehanana ilay ady hevitra angamba tsara ho faritana marina moa inona no atao hoe kolikoly ity ary inona voalazan'ny lalàna. Lava be malalaka be zany famaretina azy fa roa fezintsika dia hoe fanararoatana mahatompona andraikitra azona tombontsoa manokana. Raha vao manararoatra mahatompona andraikitra anao na tombotra ny mpanjakana na izany mahatompona andraikitra anao azona tombontsoa manokana tsy araka ny lalàna dia mafandika-dalàna izay. Ary ny paikady-pirenena vaovao nentina dinan'ny kolikoly dia nanavao io lalàna io lalàna enina amby roarivo aotra roapolo tamin'ny 20 aogositra enina amby folo sy roarivo tao momba ny ady ny kolikoly izay hoe namafisina sy nitarina izay fandika-dalàna momba ny kolikoly izay. Ngambontsika tsy hanam-potoana tena hivelabelatra amin'izay lava tokoa satria lalàna teo aloha dia eo amin'ny fandika-dalàna miisa 5 eo ny fandika-dalàna kolikoly sy mitovitovy aminy. Fa ity fanavaozana ity lalàna ity dia ny tsara tokoa raha izany azy lalàna satria hiverina tokoa moa famaizana andresahany eto satria dia nitombo tokoa izay fandika-dalàna no heverina fa mitovitovy amin'ny kolikoly izay fa misy araiky amin'ny telopolo izy maro dia maro tokoa. Hiverina amin'ilay fanontanianao mikasika ny hoe fananantany. Raha nanomboka tamin'ny taona efatra sy roa arivo dia fa anisany nataon'ny Bianco vain-dohan-draharaha ny ady amin'ny kolikoly amin'ny sehatra ny fananantany satria tamin'izany raha tarafina amin'ny fahatsapahan'ny olona ary jerena koa ny antotanisa araky ny voarain'ny Bianco mba ny fitorohana izay nataon'ny olona dia hitara koa fa mbola anisan'ny sampandraram-panjakana atao hoe mahabe kolikoly zany ny sampandrara-ny fananantany ary izay manamafy an'le hatramin'izay dia nisy foana fanakem-piaramiasa teo amin'ny ministera rotonta teo ministera ny misahana fananantany sy ny Bianco. Ny anjaran'ny Bianco araka ilay fanontanianao tao dia mazava be voalazan'ny lalàna satria ny lalàna no mametraka hoe inona andraikitry ny Bianco anatin'izay raha milafy fanabeazana sy fisorohana zany dia fanabeazana zay dia manetsika ny olona izy manentana ny olona izy mandray andraikitra amin'ny hoe olona tompona andraikitra ataontsika hoe citoyen responsable tsy tokony hipetrapetraka fotsiny araka ny tenanao tao zany fa atao hoe namoraina mihitsy zany izay fomba fandraisana fitarainana ny Bianco zay na amin'ny alalan'ny telefona zany na amin'ny alalan'ny emailaka zany na amin'ny alalan'ny Facebook zany fa ny tena tsara moa zany dia manantona amin'ny bureau-patry ny Bianco eny amin'ny région-partant ny olona misy ny antsoina hoe centre de réception de doléance izay manome toromarika be da be ho an'ilay olona hoe
tia kolokolo voalaza ny lalàna ve raha sanatria tsy kolokolo moa izy dia misy anjarany bianko zany no manolokevitra n'olona ndana makary satria tsy ao anatin'izay fahefan'ny bianko ny fahefan'ny bianko dia voalaza ny lalàna ireo fandikan-dalàna izay voalaza ny ty lalàna 9 ohatra 20 tamin'ny 12 aogositra 9 ity ny mampiatrehitra matsy ho anareo amin'ny bianko manokana atreto mety misy taremarika ve na antotanisa mety ho azo anareo mena momba izany hoe kolokolo eo amin'ny tontolon'ny fananantany zany satria atreto raha ny olo-pirenena ndresana ohatra tsy dia mbola nandre hoe tompona raiky mpanjakana tatsy na mpiasa mpanjakana tary voaroroy tamina kolokolo amin'ny raharaha fananantany ka voasazy na mpiarana ny lalàna tsy fantatro na le fitoriana no atao hoe tsy voarafitra tsara ka tsy mitombona na ny fanadidina no tsy mipakatra ny fotony fa ohatrany tsy dia tena mbola refiry mety afaka mandiso an'izay ve anao na manamarina an'izay raha ohatra hoe ye tompoko raha marina tokotra moa zany ny anjaran'ny bianko izay meny lalàna anazy isa-taona dia manao tatitra ny bianko amin'ny voalohany amin'ny filoham-pirenena ary ao anivon'ny parlemanta amin'ny alalan'izay ny fanaovana ny tatitra isan-taona izay ampalalana ny vahoaka ary atsona mihitsy ianareo mpiserasera satria ianareo nanao hoe atao hoe organe relais raha zay ny solazana azy izany hoe hitondra ny vaovao ireny any amin'ny vahoaka fanaonay isa-taona tokotra n'izay zavatra izay ary zay ary dia mametraka mihitsy hoe araky ny antotanisa voaray ny bianko mikasika an'izay hoe kolokolo zay anivon'ny sehatry ny fananantany dia araka lazaiko teo raha tamin'ny tatitra tamin'ny 7 zao dia mbola tafiditra ao anatin'ny faharoa zany ny sehatry ny fananantany amin'izay sehatra asa-panjakana zay hoe mbola hidirany kolikoly ao anatin'ny zavatra zay ka izay no izy tomboko nasaintsika indrindra moa zany mitodika manokana amin'ny sipanao gazety satria ekena tokoa fa tsy arin'ny olona rehetra no ahafantatra le ahatonga n'le tatitra fa zay moa zany dia efa miezaka anatsara ary amin'ity taona 20 ty zay dia 20 dia hitady hevitra mihitsy anapariana bebe kokoa zay vokatry ny asan'ny bianko zay satria toy veriny olona hoe miasa fiasa tsy miasa ny bianko nefa araky nazaiko manao zay tratry ny hery ny bianko indrindrandrindra moa amin'ny sehatry ny fananantany fa eo moa zany araka foana hoe ny paikady vaovao ity zay paikady vaovao edina kolokolo nanomboka tamin'ny taona 5 hatramin'ny taona 5 dia mametraka lahara-pahamehana mihitsy zany hoe inona ny tena hoe atao hoe fomba ilazana azy moa zany dia hoe fepetra tsy azo idivirana tena hoe anisan'ny hoe fepetra voalohany edina andresetika kolokolo dia zay hoe fametrahana zay hoe finiavana politika tena izy zay finiavana politika hiady marina ny kolokolo ao anatin'le izy ianareo amin'ny transparency international araka ny fahafantarana anareo dia isan'ireo ataontsika hoe fiarahamonim-pirenena miady sy manentana ihany koa amin'izany resaka fitantanana tena izy sy mirindry zany ady amin'ny kolikoly misy ambaranareo manokana ve mandinina ity resaka kolikoly anivony fananantany ity transparency international initiative madagasikara moa dia fikambanana malagasy izy io nilona tamin'ny taona 2000 izay misehatra indrindra ny ady ny kolikoly indrindrindra moa misehatra ny fananantany anisan'ny manamarika ny transparency internationale dia ny famoahany an'ilay atao hoe indice de la perception de la corruption izy io dia fanomezana noty maneran-tany andreo anisan'ny tany firenena voasinga ho anaovana fanadiadiana hijerena hoe manahoana ny tany kolikoly eo amin'ny firenena iray ho an'ny Madagasikara manokana zao dia tamin'ny taona 2024 dia nahazo noty 520 amin'ny 100 zany tsika zany hoe ratsy dia ratsy ny noty ny tany kolikoly eto amintsika raha ny filaharana indray dia amin'ny tany 20 amin'ny 100 dia eo amin'ny faharoa amin'ny 50 amin'ny 100 zany tsika zany hoe efa manakaikaiky ny farany zany tsika amin'izay sehatra ny fisiany kolikoly zay ary anisan'izay zany ozy atao hoe misehatra eo amin'ny fananantany zay dia miaramiasa miaraka amin'ny bianko sy ny ministera misahana ny fananantany ka namokatra nyity boky toro lalana ity zany zahay ao anatin'izay fampahafantarana ny lalàna momba ny fananantany zay ity boky ity dia miisa 10 pejy amin'ny teny gasy ranoray ary mirakitra ny paikady rehetra amin'ny akabeany zany amin'izay fananantany zay voarakitra daholo zany rehefa mety paikady ohatra momba ny satany feny tany anankiray ny fomba azahoana tany anankiray na vita titre na tsy vita izy io nareo paikady rehetra sy ny sarany ary ny délai ikarakarana n'izany atota taratasy zany amidy ve io boky io tsy amidy ty tompoko fa zaraina maimaimpona ary hita ao amin'ny tranonkalan'ny transparency internationale ihany koa
www.transparency.mg zany hoe miezaka zany izahay a miasa miaraka amin'ny ainao manjery ihany koa dia miasa miaraka amin'ireo sympathisant rehetra sy ny volontaire rehetra sy izay mpiara-mombona antoka rehetra manaparitaka anazy ty eran'ny Madagasikara ary mariako moa fa feno kisarisary ihany koa izy zany hoe ny illustrena zany izy ty mba ho moramora vakiana ho an'ireo izay mety hoe tsy havanana amin'ny famakiana teny dia ezaka lehibe zany izy ty ny arahana tamin'ny ministera misahana amin'ny fananantany sy ny Bianco mba anenan'izay tany kolokolo izay satria araka ny teneniko tamin'ny voalohany hoe ny tsy fahalalana matetika ny tena mampisy ny kolikoly mahabetsaka ny mpanera dia sahirana ny olom-pirenena na dia manana fahavononana ary izy hanoratra ny tany dia eo ny sakana zany dia tanina zany tsika rehetra anjoy an'ilay roa izay raha te ahazo amin'ilay boky. Ny ao amin'ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany maro ve ny olona manatona anareo izay manana olana mampiasika ny fananantany ny fikarakarana taratasy manao ahoana ny fandraisanareo an'izy ireny an-tanana manory fotsiny ve dia mandeha irery ihany ilay olona sa manao accompagnement ianareo amin'izany olona zany? Ia be dia be ny olona olom-pirenena na miantso avy any amin'ny faritany satria koa ny asa atao moa zany dia manao fandarana amin'ny radio dia miaino ny akon'iny avy any amin'ny olom-pirenena fa dia maro dia maro ny olana hoentin'ny olom-pirenena mahakasika amin'ny fananantany. Efa nisy statistika ihany natao fa miopana ny akamaroan'ny aditany dia eo amin'ny adilova indrindrindra resaka taratasy eo amin'ny fifandovana any zany tena be dia be eo ihany koa ny resaka tanimpanjakana eo ny ataontsika hoe any amin'ny tribonaly rehefa dinihana izy hoe makany amin'ny domaine fa any amin'ny tribonaly koa misy olana dia afaka mame ohatra vitsivitsy ohatra ny hoe voaingana acte de vente osika nahitan'ilay olona azy fa confirme ny hatrany amin'ny cassation hoe tsy osika dia olona mbola mipetraka ao amin'ilay tany dia any amin'ny domaine foana olona miteny hoe any amin'ny domaine ny tiraraha ty satria tsy mety mandeha ilay ataontsika hoe certificat de situation juridique fa mijanona ataontsika hoe any amin'ny tribonaly dia tsy mivoaka nefa efa nisy certificat nefa acte de vente vita enregistrement satria ny conservateur dia juge de forme fa tsy juge de fond zay koa zao dia any amin'ny ataontsika hoe fayan'ny lalàna ihany koa zay hoe forme rehefa ao daholo ilay forme dia enregistrena izy tany amin'ny tribonaly koa kanefa any amin'ny toerana dia petraka eo ilay olona ataontsika hoe victime zay zavatra zay nefa izay zany zava-misy anankiray. Eo amin'ny tanim-panjakana indray dia tany amin'ny taona 20 dia niova ny lalàna dia tsy maintsy soratana amin'ny fanjakana aloha ny tany anankiray izay vao omena olona anankiray ary maso mandidy amin'izany ny fanjakana eo koa dia miteraka olana ary ao koa misy kolokolo eo anatin'izay satria ilay olona efa nanajary teo araka ny teneniko tany am-boalohany dia hoe tsy voatery tsy maintsy anana taratasy dia olona io avy eo lasa miala ho azy teo izy fa nisy olo-kafa izay ataontsika hoe manam-bola kokoa zay dia efa endrika kolikoly. Eo amin'ny lafin'ny fahasahiranan'ny olona dia ny ao anatin'ny politika amin'ny fananantany tamin'ny taona 2014 dia niova dia tany amin'ny fironana fahadimy dia nametraka ny atao hoe transparence sy redevabilité na ny mangarahara sy ny tamberana andraikitra ny fanjakana ary anisan'ny teboka anankiray voalohany aksa voalohany amin'io politika io ny ataontsika hoe ady amin'ny kolikoly fa mifandroy ireo amin'ny atao hoe redevabilité zany hoe le izy raha ho tenenina fotsiny tsy misy action na io avy any amin'ny mpitondra na avy any amin'ny indrindrindra ny mpitondra na avy amin'ny fitondram-panjakana tsy handeha izany le izy fa ny zavatra angatahanay aty amin'ny fiarahamonim-pirenena dia ny tokony fandraisan'ny fitondram-panjakana bebe koa fanometrahana ao anatin'ny ligne budgétaire ny État fa tsy andro vola mibahiora foana hoe manandanjana ety resaka fananantany ity misy ny politika amin'ny fananantany misy ny programme national foncier fa raha mijery ny budget tsika tsy dia miova firy ny ataontsika hoe fanatanterahana ka io ny resaka politika tsy taratasy fotsiny fa tokony misy fampiarana dia amin'ny alalan'ny sorabolany amin'ny lanin'ny parlementa tokony hita zay hoe misy tokoa ve zay dia azo antoka satria tsy ho vita fotsiny hoe fanovana toetra aloha voalohany indrindra ny resaka kolikoly fa misy fitaovana misy vola tsy maintsy apetraka anatanterahana an'izany ohatra fotsiny ohatra ny hoe modernisation
any amin'ny tany efa mandroso dia informatisena ohatra ny données foncières mba ho hitan'ny olona rehetra. Zany zao ilana vola. Ny fitaovana entina manao fanadihadiana tokony omena zany ny sapandraraha ny mpiasa-panjakana ary ny fomba fijerintsika olom-pirenena ihany koa tsy ho raisinao fahavalo fa piasantsika vahoaka ny mpiasa-panjakana ary ny mpiasa-panjakana koa tokony andray anjara amin'izay fomba fisaina zay hoe mpampiasa anay patron anay vahoaka. Zay koa tokony anisany tokony fitaizana ho atao an'ny tsika tsirairay avy. Anaraka fanadihadiana isika mahazo mipetraka aloha ianareo anaraka fanadihadiana isika manodidina indrindra izay tsy fahafantarana ny antanatohatry ny fikarakarana ny taratasy eny anivon'ny sapan-draharaha-mpanjakana miadidin'ny fananantany izay miteraka olana ka mampitaraina nitsika mpiarabelona isika malagasy izay tompon'ny tany andeha ho rahantsika vetivety izany fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety eto amin'ny Viva Madagasikara izany. Ny antanatohatra momba fikarakarana ny antotan-taratasy tsy tafapaka vahoaka malagasy ny tsy fahampian'ny toromarika amin'ny teny malagasy eny anivon'ireo birao fikarakarana antotan-taratasy momba ny tany no ambaran'ireo manandrara olana amin'ny fanoratam-pananana ara-tany. Ho an'ity raim-pianakaviana ity tsy mazava aminy ny taratasy tena ilaina amin'ny fanondratana na famondrana ny fananana amin'ny taranaka teoriana. Zava-misy eny moa rehefa mikarakara taratasy zahay. Dia raha ohatra zao juridika dia misy fitenenana anao manontany olona zany zay hoe inona ny ilaina dia photocopie ny karapanondro dia numéro an'le parcelle dia section dia registre folio dia rehefa tsy eo zay zavatra zay dia ohatran'le misy mpanera be dia be eo dia ohatran'ny voarirarira satria hoe io tediavanay mandro 150 000 nareo dia alehany amin'ny alina tediavana any amin'ny archive fa hitany ny registre folio an'io ary eo be dia be manafetifetika be moa ny olona zay efa ty ambanivohitra tsy dia mahay taratasy loatra dia misy reny manafetifety mihitsy be olona mahitsy eo tsy tompony manao an'izy fa olona tena mikarama mitady vola amin'izy zay zavatra zay nefa ny tokony tsisy fa tokony isy mahitsy tompony andraikitra hoe raha ho amina juridika ny atao dia misy démarche tokony atao hoe reto mandray anareo dia reto mipiesy fironinareo dia zao no alehanareo fa tsy olona veriavelany ny asa ery le mipetrapetraka eny zany ary amin'izay fotoana zay mba ho tsotra le fakanan'izy fa tsy satria ny akamaroan'ny olona nge tsy dia mahay mamaky teny na manoratra mahay fa manoratsoratra kely fotsiny dia tsy mety foana le zavatra ataony dia manjary voaverina foana izy dia kivy satria be dia be ny zavatra tsy fantany. Ny fametahana peta-drindrina amin'ny tenim-pirenena malagasy ho hitan'ny rehetra manandrara sy ny fanaparian'izany amin'ny anao manjery ho fantatry ny rehetra no vahaolana tolony isiny izay mangarahary zay. Dia tokony zany service ny domaine zany tokony hoe mampianatra ny olona mihitsy raha anao mutation nareo dia zao ny zavatra tokony ataonareo tiany ilaina tiany tsy maintsy atao retony tsy maintsy entina raha anao juridique nareo retony tsy maintsy atao dia retony tsy maintsy entina dia misy manao torolalana mahitsy eo dia hoe amin'izao tsy maintsy avoaka io zavatra io dia rehefa mivoaka le izy tokony mbo marina fotoana fa tsy io mpanera sy olona rehetrarehetra ny sonanao zavatra teo dia mandeha mikarama amin'le olona manodidinao tsy mety zay. Miandry ny fandraisana andraikitry ny rehetra araka izany ny fanafoanana ny kolikoly sy ny famitana ara-potoana ny taratasy tany. Izay ny fanadihadiana Soavahandriamartafika isan'ny voatontonona matetika ny tsara fampahafantarana ny olona ny antanatohatra ny fomba fikarakarana ny taratasy asantsika indray Ramatoa mpiandraikitra ny directeur d'appui à la gestion foncière décentralisée atsotsika ihany koa Andriamatoa Père Razafinandriana Marie Noël Cyprien avy ao amin'ny BIMTT iresaka kely vetivety satria ny BIMTT moa dia isan'ireo miandraikitra sy misahana ary miara-miasa amin'ny fantanterana izao fandaharana erahantsika ataon'ny nizoko izao. Ramatoa Daniel Aingona Valna afaka mbalazainao vitsivitsy ve hoe ahoana ny tetika sy ny fomba ataontsika hoe anafoanana ny kolikoly eny anivon'ny ministère anareo eny satria dia mampitaraina ny olona maro izy io zany manana sorotr'asa venareo amin'ny ankapobeny anasorana ireo mpanera indrindra satria zay zany ny tena olana raha narahantsika ireo fanadihadiana anankiroa teo.
Ny misy antony maromaro moa mahatonga ny resaka kolikoly any anivon'ny sapatra raha mifananantany anisan'izany ny lalàna izay mifehy ny fananantany mihitsy sarotra dia sarotra indraindray ara dia misy tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eny toerana. Le sapan-draharaha mifananantany ihany koa na ny domaine stopo dia misedra olana betsaka arak'ilay nyteneniny avy ao amin'ny sify atao hoe ny seritreritra ihany anao an'ilay modernisation any service mba hanatsarana an'ilay kalitao any asa zany a fa misedra olana eo ny tsy fahampiany mpiasa eo ny tsy fahampiany fitaovana ny antota-kevitra raha enontsika foana amin'ny ianao manjery ny resaka boky rovitra ny fitarainan'ny mpanjifa hoe anisany ny sapatra raha mifananantany sy fandrefesa-tany moa dia ampatsevina antsika fa napetraka tamin'ny taona 1970 sy arivo zany hoe 13 taona amin'nizato 113 ans ny service foncière Madagasikara. Betsaka ireo boky izay efa nikerakraina nanomboka tamin'izany fotoana izany ka hatramintsika amin'ny teny izao efa nisy ihany ny fanavaozana fa tsy ampy izany ny asa natao matoa mbola mipetraka ireny boky rovitra ireny. Ny vahaolana akaiky indrindra izao ny eritreretin'ny fitondram-panjakana dia ny famoahana an'ilay hoe didy aman-dalàna mikasika ny boky rovitra izay eritreretina ho anisan'ny vinavinana asa ho raisin'ny fobe mpitondrana amin'ny sapan-draharaha mifananantany sy ny ministera ny amoaka faran'izay haingana ny lalàna mifehy ny boky rovitra. Iny izany aloha ny vahaolana voalohany. Toizako ihany ilay niteneniko teo hoe manoloana an'ilay antony maromaro izay miteraka ny ady amin'ny kolikoly dia efa nanomboka ny sokatra ny administration foncière zany niezaka izy tamin'ny herin'ny tenany fa nisokatra ihany koa izy hiara-iasa amin'ireo mpiara-mombina antoka zany hoe ny transparency internationale sy ireo société civile hoe andaontsika hiara-iasa hiezaka hanafongotra nyity resaka kolikoly ity dia arak'ilay nyresahany tao amin'ny transparency teo zany moa zany hoe andao atomboka amin'ny fanabeazana raha aloha ty azy ty dia namoaka n'ilay boky torolalana mampafantatra hoe inona daholo ny procédure ny paikady arahana rehefa hikarakara antota-taratasy tany aiza no tokony alea sy ny lalàna mifehy zany isaky ny tranga izay karakaraina amin'ny antota-taratasy tany. Ankoatran'izay guide zay zany dia efa nisy ihany tao anatin'ny fanavaozana ny fananantany nisy asan'ny arahana tamin'ny Bianco hoe nametraka n'ilay standard de service hitantsika tamin'ny reportage teo moa zany le hoe efa nisy ny affichage hoe inona ny procédure inona ny pièce ilaina ary ny tarifa ihany koa ny sara izay tokony aloha dia efa mipetraka ny anivon'ny sapan-draharaha mifananantany ireny. Nisy ny fanabeazana tao anatiny zany hoe ny mpiasa zany nisy famolavolana le hoe code de conduite amin'ny mpiasan'ny fananantany ary nisy ny émission maromaro izay natao tany anivony aina manjery ho fampahafantarana. Tsy ampy anefa izay fa napakevitra koa ny fitondram-panjakana hoe ny resaka fananantany eto Madagasikara dia système iray ary tokony ho jerena daholo ny lafiny rehetra manodidina ny resaka foncier io dia nandray ny fanapa-kevitra nanao ny fanavaozana ny fananantany tamin'ny taona 2015 namoaka ny politika ny fananantany voalohany ary tamin'ny taona 2015 dia namafisiny izay fananantany izay zany izay fanavaozana izay ary namoaka politika vaovao mifehy ny fananantany indray ny ministera ny fanjakana zany. Anisan'ny voarakitra ao anatin'ny politika vaovao mifehy ny fananantany io no hoe s'engager sur la transparence et la redevabilité. Iny moa le nyresahany tao amin'ny sifa tiany teo zany hoe mila mangarahara aloha zany ny resaka fananantany amin'ny ankapobeny na ny antota-kevitra rehetrarehetra ny information rehetra zany dia tokony ezaka tao anatin'izay 15 taona izay sa dia mbola amin'izao fotsiny satria raha matoa mbola misy ny fimenomana ankehitriny mbola misy ny fitarainana mbola tsy tsatra zany ilay tanjony ilay izy. Arak'ilay niteneniko teo zany dia processus ny asa atao mandeha tsikelikely misy digana maromaro ary système ny resaka foncier raha natsara ny resaka fananantany zany eto Madagasikara dia tsy singa raha ihany no iasana fa misy lafiny maromaro tokony hatsaraina dia izay no raketin'io politika vaovao fananantany io hoe ho hatsaraina daholo hovahana le olana maromaro manodidina resaka fananantany fa ny tanjona maro isan-karazany anisan'izany ny ady amin'ny kolikoly
raha tsy resaka fotsiny a zao amin'ny ohatra hoe ny fanatsarana ny sampandrarampanjakana ny domaine sy ny topo tokony hatsaraina ny service alefa ny modernisation manaraka ny fenitra sy tokony fenitraraka ny teknôlôjia vaovao zany fomba fiasa mba ho aingana ny famoahana certificat de situation juridique ny fanaovana nyreny traitement an'le dossier mikasika ny mutation reny sy ny fangatahana tany mpanjakana. MTT misy trangan-javatra raha voalaza teo moa ohatra hoe ny fifampivana isamy teraka olana ny fifampivarotana eo ihany koa ny hoe tany noajariana tany mpanjakana noajariana fa ny zavatra mitranga koa indraindray tsy nisy fifantovana tsy nisy fifampivarotana tsy nisy fifanonlanana eo ny fanajariana azy fa dia nonona teo ny fokon'olona ray manontolo ohatra misy fahasandrazana efa 200 taona misy fiangonana tonga avany misy olona mitondra taratasy hoe zany tompony kolokolo ve zay sa tafiditra anaty hoe tsy fahafantarana sa misy fitsipika zay tsy dia mazava loatra sa misy fanararao tamin'ny manam-pahefana tsy fantatro efampolo taona koa nareo BMTT ny asa mety afaka mitondra fanampanazavana ve ianao amin'izay ie zao moa vao mahazo anjara fitenenana dia manolotra ny arahabatsika rehetra anareo mianadaya sy ny mpijery atsika rehetra mpanaraka n'ity fandarana ity faharoan'izay misaotra betsaka amin'ny fiaraha-miasa araka ny voateny teo moa dia za no filohan'ny conseil d'administration ny BMTT ka misy ny ezaka ataonay zany ao amin'ny BMTT amin'ity hoe hanana ny olona indrindraindrindra ny tatsaha fatokisana fa afaka mamokatra foana izy na inona zavatra miseho eto amin'ny firenetsika dia afaka manana antoka izy amin'izay hoe itoy foana ny famokarany ary atsara arak'izay azo atao ka iverina amin'ny fanontaniany sesoava teo aho tsika eto Madagasikara dia mbola azo ataontsika hoe vitsy dia vitsy ny mahafeny lalàna. Voalohany indrindra aloha alohan'ny hafantarana ny lalàna aloha ilaina koa ny fahaizana taratasy mamaky teny sy manoratra. Nefa firisan-jaton'ny malagasy moa zany zao no mahay mamaky teny sy manoratra. Ary amin'ireo mahay mamaky teny sy manoratra ireo firy koa no mahafeny lalàna. Misy olana goavana ihany zany eo ataontsika hoe amin'ny fomba zava-misy eto amintsika eto. Zava-misy nefa dia ny olona miaina na misy lalàna na tsisy lalàna. Ary nisan'ny fomba fiainan'ny olona dia hoe ny tany. Tsy maintsy miaina ambonin'ny tany ny olona ary io ataoko hoe fanomezan'Andriamanitra mampiasa ny mamopera ihany moa zany na dia atao hoe sehatra kapobe ny resahany eto ny hoe ny olona ny tany vadobe ny Zanahary ny fitentsika ary amin'ny kristianina dia hoe zavatra nomen'Andriamanitra ny olombelona io ampiasainy olombelona fa ny fivoaran'ny fiainantsika ny hoe mila fandaminana ny fiainantsika dia zay ny idirany hoe fitsipika sy ny lalàna sy ny zo isan-karazany ka ny zo voalohany aloha dia ny zo ny fisiany zo fototra maha olombelona fa maha olombelona zay mba havelona azy dia mila fitaovana izy havelomany ary anisan'ny zavatra goavana indrindra ny tany ka tsy hijanona tsy tokony hijanona fotsiny tsika rehefa mandamina an'ity resaka tany sy olana momba ny tany ity amin'ny resaka lalàna tsy voavany lalàna daholo io na dia ataontsika hoe zay ary ny tsara indrindra fa tokony mba fantatsika koa ny fomba mampanao amin'ny faritra araka ny voalazanao teo olona fa mipetraka teo ve dia ahoana satria tsy voasoratra ny lalàna tsy mahay manoratra sy mamaky teny le olona dia tonga ny manana mahay mamaky teny sy manoratra sy ny manana ny ataontsika hoe manam-bola dia miala teo fa zay ny tompon'ny tany tsy rariny zay na dia atao hoe ara-dalàna aza indraindray
satria hoe zay voasoratra ny lalàna zay ny tokony hoe manana ny rariny ka tokony araraotsika zany zao hoe fanavaozana ny zavatra rehetra atao amin'ny firenena zao a mba ho jerentsika miainga mihitsy amin'ny fototra ametrahana ny lalàna fa ny lalàna atsika ny lalàna atsika moako zany a dia lalàna ny fandovana fa nyvolaza ihany hoe copicole tamin'ny zava-misy tany velany tamin'ny mpanjana tany indrindraindrindra fa tokony miainga amin'ny kolotsaintsika ny fomba mampanaotsika namoronantsika ny lalàna fa tsy hoe tonga dia hoe zao ny ary dia apetraka eto lasa sahiranytsika rehefa avy eo andeha ho rahantsika vetivety ny mikasika ny atao hoe BIMTT satria mety mbola misy ny tsy mahafantatra izany mangavy anareo hipetraka vetivety misy segondra vitsivitsy anarahantsika izany fanadidina manodidina ny BIMTT izany ao aorian'izany dia horaisitsika hiverina eo amin'ny plateau ny avy eo amin'ny SIF sy ny avy eo amin'ny Bianco ao aorianan'ny fanarahantsika ilay fanadidina foy sy fampahafantarana ny atao hoe BIMTT. Izay raha ohatra ka tsy fantaritsika ny atao hoe BIMTT satria maro izy ireo mbola tsy mahalala ny atao hoe BIMTT izay isan'ireo miara-miasa manatotosa izao fandaharana izao. Fa ho asaitsika miakatra eto amin'ny plateau ny avy eo amin'ny SIF sy ny avy eo amin'ny Bianco izay manana ny sosokevitra ihany koa ry zareo avy eo amin'ny SIF manodidina ity resaka fananantany ity satria raha ny voalaza ny tao amin'ny BIMTT teo dia tsy resaka lalàna ihany fa resaka fahafantarana ihany koa ary tokony ho apetraka ny kolotsaina malagasy entina miatrika sy hamahana ny olan'ny fananantany satria raha ny voalaza ny Transparency International teo dia ny hoe marobe ny kolikoly ary araka ny voalazan'ny Bianco ihany koa dia eo amin'ny tanany laharana faharoa ny kolikoly manodidina fananantany amin'ny resaka kolikoly edin'izy ireo amin'izao fotoana izao afaka manome ny hevitra ao ve zareo avy eo amin'ny SIF amin'izay. Mbako manana ny tenin'ny mopera teo tsy lalàna rery io ary anisan'ny lalàna fa tsy tena fototra. Ny ministera moa amin'izao fotoana izao manambatra ny fanajariana ny tany, ny fananantany ary ny travaux publics izay hitanay hoe mifandraika amin'ny eritseritra ny société civile. Raha manao tantara kely fofoy ny société civile ny SIF amin'ny ankapobeny dia niady hanovana izay politika amin'ny fananantany izay tany amin'ny taona 5 sy 4 arivo raha ny taky izay dia hoe sarotra ho an'ny tantsaha ny ahazo titre. Rehefa nandeha dia nivalian'ny fanjakana izay dia nanao lettre de politique izy dia napetraka ny atao hoe administration de proximité na ny guichet foncier zany. Rehefa nandeha izy dia tsapanay hoe ohatra mifantoka fotsiny satria rehefa nandalina amin'ny politika amin'ny fandimby teto dia fantatra fa ohatrany hoe ny fikarakarana ny fampifandraisana ny olona sy ny tany zay moa ny lalàna amin'ny fananantany ny droit foncier dia mampifandray ny olona sy ny tany fa adinontsika fa nametrahan'ny mpanjana tany ny sampandrarana fananantany dia ahafahany mikarakara ny tany ho ampiasain'ny voanjo fa le tena ampiasana azy tsy nampiseho any tamintsika dia izay no teny tamin'ny 2012 hoe maninona raha ampidirinao ny fomba azahoany malagasy tany amin'ny mahapolitika publique azy dia natao ihany koa ny hoe ahoana ny fomba fampiasana ny tany dia niraisin'ny fanjakana ihany koa zay ny tamin'ny taona 2014 fanampiny ny hoe ahoana ny fomba hierovana ny zo amin'ny fananantany na sécurisation foncière dia marina le fitenenana teo hoe tsy lalàna fotsiny le izy fa amin'ny antotanisa tsotsotra ako raha ny antotanisa ofisialy dia fomba fahazahoan'ny malagasy tany amin'ny 770 dia amin'ny fandovana raha ohatra ka ray faingo efatra hektara ny habean'ny tany amin'ny moyenne eto Madagasikara dia manana 5 isan'ny olona ao anatin'ny trano 3 ny zanaka 5 ny tay amin'ny azy dia ao anatin'ny 100 taona zany dia ho zaraina 720 io 1,4 io. Zany resaka zany tsy resaka momba ny lalàna amin'ny fananantany ny amahana anazy fa any amin'ny resaka fanajariana ny tany fa ny olana eto Madagasikara
dia olana ara économique endriky ny fahantrana le corruption endriky ny fahantrana lay fandovana amina tany efa kely ary raha ny resaka densité démographique eto Madagasikara dia eo amin'ny 470 isaky ny kilomètre carré zay ataontsika hoe 320 loavo eny nefa ny Singapour 7000 mahery zany hoe isika manana tany fa tsy mihitatra ny tanàna ary tsy mazava ny vina économique mba ahafahan'ny olon'ireo fa mba zavatra hafa ara économique amin'izay tokony resana fa lasa ady mpianakavy inge le ady tany satria ny any amin'ny tribonaly tsy ady tany zany fa ady mpianakavy satria ny lalàna dia mitsara ny olona miady fa tsy ny tany miady amin'ny zavatra zay ngamba no fanazavana tsotsotra entinay ary manao plaidoyer zay amin'ny zavatra hoe io resaka fanajariana ny tany zay mitsinjo ny tombontsoa iombonana io no tsy voajery fa mijery ny tombontsoany tsirairay raha mampifandray tany anankiray amin'ny olona anankiray dia ho an'ny olona ray zay fa raha mieritreritra hoe ty tanàny ty ty toerany ty dia mila lakan-drano mila tambary mila ohatr' zao efa mijery ny tombontsoa iraisany dia mampivady an'ireo zay no nitakinay nandritra ny fotoana maro zao dia irariana satria efa misy an'izay ministera zay hita ihany koa ary ny zavatra tsara moa tsara tenenina ao anatin'ny ministera koa dia hitanay ny hoe misy service de doléance zay tany amin'ny société civile misy an'io dia tsara no relayer ny fanjakana an'izay dia tsara no namafisana an'izay fa amin'ny ankapobeny ngaman'izay no fijerinay anazy. Zareo avy eo amin'ny Bianco izay miady amin'ny kolikoly maro dia maro araka ny voalaza teo ny kolikoly hita soritra manodidina ny fananantany ity ankoatra ny fampahafantarana ny olona ny lalàna ina tompoko no azonareo lazaina amin'ny ankapobeny avy aminareo amin'ny Bianco satria tsy resaka lalàna ihany zany izy ity fa resaka fiarahamonina ihany koa resaka olam-pianakaviana ihany koa mety hoe afaka ianao zao dia manana olany tany dia meko vola ianao dia mety tsy migadrany Bianco raha nalaiko ny tanylay avako anankiray ahoana tompoko ny fomba entinareo manazava ny sain'ny olona miatrika an'izany atao hoe kolikoly sy ny fananantany zany. Dia fanontaniana zay dia mamela midina ao anatin'ny fotoana fohy ity paikady pirenena vaovao tamin'ny taona 5 hatramin'ny taona 5 zany hoe folo taona manaraka satria atony vahaolana ho anay zany voalohany aloha tiako tsidrena fa ity paikady pirenena ity marina fa mibianko sy ireo rafitra miady amin'ny kolikoly namola vola azy nakana ny hevitra sy ny rehetra fa paikady pirenena ity ny sehatra eto amin'ny firenena zany dia tokony hakatohany ity tokony anatanteraka an'ity misy fomba fijery matsy na dia n'olo-mpanjakana ambona mitrehitra hoe raha vao mitena paikady any Bianco zay diso mihitsy zay fiheveran'izay fa paikady dia natao any sehatra asa-pirenena rehetra amin'ny ankapobeny izay indrindra mahatonga anay hoe vahaolana ity satria vahaolana ato zany araka nazako hoe ekena nandeha folo taona voalohany zay paikady firenena iarahantsika malala mbola io ny kolikoly nandeha zao andeha amin'izay zany zao ty ary naveriko tao moa zany le hoe natao hoe fepetra tsy azo itovira nandritsana kolikoly dia hoe le finiavana ara-politika hitantsika ao anatin'ity paikady ty fa anisan'ny fanavaozana nety ny fitondram-panjakana zany nisy lalàna roa zay fantatsika fanavaozana lalàna edena kolikoly ary fametrahana le lalàna vaovao teo mikasa ny hoe rafitra mpanjakana rafitra fitsarana manokana edena kolikoly le hoe pôle anticorruption ary minisy manateny zay fa fitondrana ankehitriny zay mbola ho afa ny solovam-baovao-antsika rehefa avy eo satria mbola misy lalàna fanoteliny zay voarakitra ao anatin'le hoe satria Madagasikara nanao sonian'le fanakena raisam-pirenena mba niady kolikoly Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption zay soniavina sy nankatoavy Madagasikara dia tokony hanatanteraka an'izay hoe lalàna fanoteliny mikasika an'izay antsoina hoe loi sur le recouvrement des avoirs zany hoe famerenana ireo vola zay very amin'ny kolikoly zay zany amin'ny ankapobeny ity paikady ty dia mandritra ny folo taona ny taona roa taona voalohany dia nametraka hoe manao andrana amin'izay hoe fanovantsika amin'izao mita fahatelo taona zao tsy manamafy an'izay fanovany zay ary everina mitona farany dia tonga amin'ilay fiteny hoe tsotsoromambisarahana zany hoe eo amin'izay zany iverina fa tena isy tapaka tanteraka zany hoe tsy isy tsony zay zany kanefa zay zavatra zay dia be ao anatiny ty tanterana tanina amin'izay zany anisan'ny fanavaozana nety an'ity zany le hoe fametrahana zao hoe politika isatsehatra ao amin'ny ady an-kolikoly zany hoe manomboko zao tsy hoe Bianco irery ihany no manao ny ady an-kolikoly fa ny sapatra raha mpanjakana ray manontolo na sehatra tsy miankina koa dia tokony hametraka rafitra tsirairay ao anatiny
hoe ahoana fomba hiadina ny kolikoly marina fa ny anjarany biankoa zany dia manao tohana teknika mary manao tolotanana manao tantsoroka satria heverina fa izy ny rafim-panjakana atao hoe manokana hiady amin'ny kolikoly fa ny tsirairay dia tokony hametraka an'izay rafitra hiadina ny kolikoly zay ary zay mifanantenanay amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny hoe hametraka amin'izay le hoe inona zay atao hoe didim-panjakana mame mety misy ministera efa nanao ihany fa anisan'le didim-panjakana fampiarana ny lalàna hiadina kolikoly io moa tokony isiny zay zavatra zay ary zay minso manantena fa rehefa mipetraka zay dia sy hamanana an'izay karazana hoe rafitra hidina ny kolikoly ao aminy ny sabatra raha-panjakana mitodika atsika eto amin'ny fananantany aho araka nresahana teo efa maro nresahana raha matotale teo amin'ny lafa fanabeazana efa nanao fanentanana ny mpiasan'ny bianco tamin'ireo isaka natrany amin'ny service ny domaine sy ny fosé atao hoe manirana Madagasikara nametraka atao hoe fomba fisorohana izy nametraka hitantsika tseo le sary mikasy an'ireny fametrahana hoe standard de service zay nefa mahita zany fa mbola tsy ampy reny fa rehefa tena mipetraka ao anatin'le rafim-panjakana zany hoe inona marina zay hoe rafitra hidirany kolikoly eo aminy satria izy no mahita hoe aiza ary le irika hidirany kolikoly ny anjarany bianco zany dia manao tohana teknika avy eo atria amin'ny hoe rafim-panjakana atao hoe manokana hidirany kolikoly azy dia mety manana traikefa kely izy ahitana hoe raha ato ny lavaka ahoana zany fomba fanantenana an'iny kanefa na izay naty zany araka nazaiko teo hoe zay ny vahaolana metinay zany aminatin'ny sehatra sabanjakana tsy eo anivony sabatra fananantany ihany fa misabatra mpanjakana amin'ny ankapobeny dia tokony miezaka ametraka an'izay atao hoe politika isatsehatra zay mifototra araka nazaiko teo hoe eo zany amin'ny lafiny fanabeazana ary ny fanabeazana tsy mpiasa mpanjakana ihany fa io ny resana ny fiarahamonim-pirenena moa hoe manana ndraikitra goavana ny olona rehetra resahana foana zany hoe ny ankolikoly tia tsy andraikitry ny rafim-panjakana iray ihany fa ny ady amin'ny kolikoly tompoko dia any Madagasikara ray manontolo rehefa tena vonontsika rehetra hitondra ny anjara biriky andresy rehefa resy lahatsika fa tena hoe vato misakana ny fampandrosoana ny kolikoly dia tokony samy mandray ndraikitra arak'izay tandrify azy zay le hoe tompona olo-pirenena tompona ndraikitra le hoe mametra kely ve kolikoly sa tsy kolikoly ny anjarany bianco moa zany araka n'izayko hoe mpikaroka fandikanana azy dia mijery izy zany hoe feno ve zay dia ny sampana fanadiadiana aminay zany zay araka nasana teo hoe misy rafitra tena mametraka an'izay rehefa tonga ny aminay fitarainana dia verina fa maty anina reo olona mpanao fanadiadiana manapirofo hoe nisy tambony ve zay zavatra mametrakely zay nanahoana izy zay zavatra zay ino zany dia araka ohatra ny gendarme sy ny polisy mipikaroka fandikan-dalàna manapirofo an'izay ny anjaranay vita ny fanadiadiana alefanay io moa zany efa mipetraka le hoe pôle anticorruption dia alefanay ny pôle anticorruption ny dossier amin'ny bianco za mantsy mandeha ataontsika hoe terratera satria olona marobe no mijery atsika manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao rehefa mandeha ny amin'ireny sampandra-ra-mpanjakana ireny ianao na eny anivony na tsy voatery ny fananantany fanana ny fitsarana na eny am'polisia dia mametra kely aiza le kafe kely mba misy sigara kely endrika kolikoly ve zany tompoko zay indrindra ny antom-pisin'le sampana fanabeazana amin'ny bianco mitaizan'ny olona andala amin'ny fahitsiana sy famarina ka tsy hoe hitady tambo foana raha nijery tsy le famaritana natao tembolina ty hoe fanararotana matompona ndraikitra mba azona tombontsoa manokana dia tsika mamaly raha fampiasa mpanjakana zay efa nokaramay mpanjakana fanjakana ka mbola mangataka zay kafe kely na zavatra zay ve misy tambony vizy zay dia antsika mamaly any zay zavatra zay fa zay ny antom-pisiny mba nilazana hoe bianco dia tsy rafitra fanenjehana ihany fa misy eo fanabeazana zay le anisan'ny andro fanabeazana misy ny fisorohana ary misy moa zany fampiarana ny lalàna nefa reo atao hoe tokotelo mamasan'andro miara-miasa atongavana amin'izay ady amin'ny kolikoly zay ny olana koa matetika tsy haiko na ao amin'ny firaisam-pirenena nareo bianco dia ilay kolotsaina tsy maty manota mandrakariva izy io dia ny olona manana fahefana ara-bola na fahefana ara-panjakana no mihevitena tsy mba azo enjehana anylay endrika isehon'lay firoborobon'le kolikoly raha eo amin'ny sehatry ny fananantany dia hitantaratra zay ahoana ny fomba fahitanareo an'izay ahoana ny fomba tena ampy eto moa tsy eto ny avy amin'ny fitsarana fa rehefa miresaka izany hoe ady amin'ny kolikoly sy ny fanjakana tandalàna sy ny tontolony hoe tsy maty manoto izany dia manana raikitra lehibe ny fitsarana fa na izanona tsy zany afaka miresaka tsika etony amin'ny hoe aiza ho aiza no fomba ahafahana miatrika le tena ady amin'ny kolikoly indrindra ty amin'ny sehatry ny fananantany eo anatrehany raha le mitana ny fahefam-panjakana sy mitana ny fahefana ara-bola reo izay mihevitena no tsy maty manota ny matetika fa voalazany soava ihany angamba lizy hoe en état de droit
le resaka principe de séparation des pouvoirs dia tsy maty manota zay ngamba ny tena antony sy le justice satria ny fitsarana dia hanao ny marina ary ny hitako hoe tena clé zany mety hialan'la izy dia ao amin'ny fitsarana ao amin'ny fitsarana raha mampiatra ny marina tokoa dia atahotra daholo ny olona rehetrarehetra dia andeha ho azy le izy ahoana ny atongavana amin'izay zay ny tena tokony ho resahantsika satria any ny mpanasa azy rehefa ohatra ka raikitra ny ady ny bianko tsy afaka mamoaka didim-pitsarana hoe mpanao kolokolo tokoa io fa tsy maintsy ny fahefanam-pitsara no mitsara ka rehefa le fahefanam-pitsara no manao ny marina le justice juste marina dia mino aho fa hiova daholo ny olona rehetrarehetra atahotra ary tsisy eo ambon'ny lalàna fa eo ambanin'ny lalàna daholo dia mampiatra an'izay amiko zay ny zavatra tsotra indrindra tsotra tenenina zay fa sarotra tateterahana any angamba ny tena fa raha iresaka eto tsika na arivo taona raha mbola ao amin'ny justice ny tsy mampiatra an'izay dia hiverina foana io zavatra io ya efa maraparana sady ny fandarantsika na dia nafinaritra rany andeha ho arahantsika vetivety indray aloha ny mikasika ny BIMTT dia asiantsika mipetraka izy reto dia atsotsika ny avy ao amin'ny Transparency International sy ny avy ao amin'ny misolotenany ministera iresaka kely retsika manodidina ny atao hoe réforme foncière na ny fanavaozana ny sehatry ny fananantany andeha ho arahantsika vetivety ny mikasika ny BIMTT araka ny hitantsika teo. Teo ny lehilahy samy lehilahy zao ny vehivavy samy vehivavy ianareo ao amin'ny Transparency International dia mahatsapa fa manana olana ary namoaka boky kely ianareo mpahafantarana ny olona ny amin'ny resaka fananantany voalaza teo anefa fa tsy voatery ny lalàna ihany no ahafahana mamaha ny olana ny fananantany eto Madagasikara fa ny resaka fomba amampanao sy ny fahafantarana ny olana eny anivon'ny fiarahamonina endy. Manana sosikevitra ve ianareo hoentina manatsara sy manavao ny fomba fananantany sy ny fanoratana ny tany amin'ny Malagasy eto Madagasikara. Sotra amin'ny fanontaniana ama fiarahamonim-pirenena moa anay au niveau Transparency International Initiative Madagascar dia midina ifotony tokoa zay mijery eny anivon'ireny tantsaha reny sy reny manana olana tsirairay reny hoe inona ny tena fototry ny olana fa voalaza teo moa zany le tena fototry ny olana fa anisan'ny tena asanay zany ny atao hoe atsisika na plaidoyer zany hoe mitady vahaolana eo anivon'ireo tompona ndraiky mpanjakana mahefy izahay rehefa avy nahita n'ilay olana sedrainy tena eny anivon'ny fotony anisan'ny nataonay zao eo anivon'ny ministera misahana amin'ny fananantany dia nisy fifanaraha-piaraha-miasa ametraka an'izay atao hoe cellule anticorruption zay efa saika voalaza teo moa zay lalàna no manery an'io hoe tsy maintsy tokony ho izy ny sampandraram-panjakana ny efa hitanay misy zao dia eo anivon'ny gendarmerie sy ny eo anivon'ny ministère ny éducation dia anatin'ny vinanay zany amin'ity taon'ity raha miasa amin'ny Bianco sy ny ministèran'ny misahana amin'ny fananantany fametrahana an'izay cellule anticorruption zay ahafahany tsirairay mametraka fitarainana raha sendra an'izay trangana kolokolo zay eo anivon'le sampandraraha-panjakana ray zay zahay koa mampisehatra anay dia tena midiny eny fotony mihitsy ary anisan'ny tetikasa nataonay zao ary l'Inde and corruption in Africa zany hoe fiaraha-miasa manerana ny Afrika ahitana ny tena olana sehatra ny fananantany dia nanao an'izay karazana hoe recensement parcellaire zahay zany hoe nampiasa ny teknôlôjia mihitsy zany dia nidina ifotony dia nanao recensement anatany hoe manahoana ny sata mifehan'ny tany dia nidina tany lazaiko hoe tohatra hoe commune Belbaka tany Mahajanga zahay dia nanao an'izay pratique zay mihitsiny sy nanao an'ilay kisarisary tany hoe manahoana sy manahoana mba ho fanampiana zany ny eo anivon'ny ministèran'ny misahana fananantany satria vao resaka teo hoe tsy manana données informatique indrindrandrindra dia anisan'ny andrana zay natao moa zany zay nahitana succès izy io satria nidina ifotony mihitsy zay araka ny teneniko teo saikasaika ohatr'izay zany ny asa nivon'ny Transparency International amin'ny fiarahamonim-pirenena azy.
ia ny avy eo amin'ny ministera miadidiny fananantany voaresaka ao teo ny boky rovitra mino fa mbola tena olana ho an'ny rehetra io boky rovitra io a mbola malaza dia malaza io isaky ny miresaka ny fananantany dia resaka boky rovitra efa fotoanany teknôlôjia tsika izao aty amin'ny taonarivo fahatelo taonjato fa raiky amby roapolo a manana paikady manokana ve ianareo anao tahaka ny zareo ao amin'ny Transparency International ny amin'ny hoe informatisation des données na ny fametrahana ireo rakitra manodidina fananantany amin'ny alalan'ny kajy na ny informatique. Ny faneo amin'ny sehatra ny fananantany moa zany a dia tsy mivoana amin'ilay hoe politika ny fananantany izay niraisan'ny fanjakana tamin'ny taona 2010. Raha resaka ady amin'ny kolikoly no tena resantsika eto dia isy aloha zany ny asa hoe fanohizana ny fanomezana taratasy ara-dalàna mikasika ny zo fananantany zany hoe ny titre sy ny karatany hotohizana be da be ny opération zany a amohanan'izy ireny satria anisany maniteraka olana tsy fahananana an'ireny eo anivon'ny fiarahamonina. Eo ihany koa ny fanatsarana ny sampandraraha misahana amin'ny fananantany izay misy ny eo amin'ny domaine sy ny topo eny anivon'ny district ary ny guichet foncier na ny bureau foton'ny fananantany anivon'ny commune. Ho hatsaraina zany ny fomba fiasan'ireo sampandraraha amin'ny fananantany ireo mba ho hatsara ny kalitao. Ary anisan'ny fahateloko lehibe ihany koa ny fisian'ny fangaraharaana sy ny fanomezana tatitra ny vahoaka zany hoe tokony ho disponible foana zany ny information rehetra momba ny fananantany entina nampiana ny vahoaka. Izay aloha zany amin'ny ankapobeny ny resaka politika amin'ny fananantany. Raha ny vinavinan'ny ministera moa zany ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly arak'ilay nitenen'ny tao amin'ny transparency sy ny sifa teo hoe nisy convention niraisiny ao amin'ny direction générale ny service foncier mikasika ny fametrahana cellule anti-corruption. Dia raha ny ministera vao napetraka moa zany ministera ny aménagement du territoire, habitat et travaux publics efa misy ao anatin'ny organigramme izay nivoaka hoe bureau de doléance. Zany hoe io bureau io zany handray ny fitarainana rehetra mikasika ny kolikoly na ireo asa maro ao anaty ministera indrindrindrindra moa zany anivon'ny sampandrarahan'ny fananantany sy ny fandrefesantany. Zay zany zao efa dingana voaloha. Araky ny baiko moa zany izay raisinay ao ministera dia efa napetraka hoe tolérance zéro amin'ny resaka kolikoly zany dia anisan'ny dingana voalohany io bureau de doléance io. Akoatra ny fanatsarana ihany koa an'izay teboka iray izay dia misy ny fanatsarana ny sampandraraha isy ny asa fanamafisana ny fanatsarana ny sampandrarahan'ny fananantany zany sy ny bureau foton'ny fananantany hoe ho hatsaraina ilay kalitao ampiasan'ny teknôlôjia vaovao ho avaozina ny lalàna hafainganina ny famoahana ny lalàna vaovao mikasika ny boky rovitra ireny zany ho tohizana ihany mba ho tsara ilay kalitao sy entina hidivana amin'ny kolikoly. Ary farany ary zava-dehibe indrindra le disponibilité en information foncière zany hoe tokony izy zany fangaraharaha tanteraka amin'ny information rehetra amin'ny fitantanana ny tany eto Madagasikara. Tokony ho fantatry ny vahoaka avokoa amin'ny alalan'ny fanabeazana ireo paikady zareo mamafisina ny formation ny communication. Anisan'izany ty guide izay resahan'ny transparence ity efa dingana voalohany fa tena ao anatin'ny asa fanaparitahana izy io izahay. Fanontaniana tompoko raha manana tany ny olona anankiray te hivarotra azy mbola tsy maintsy mandalo an'ilay dingana be da be azahoana an'ilay certificat de situation juridique ve sa hoe afaka manatona fotsiny dia mijery ny données manao consultation par internet na tsy fantatro dia efa afaka mahita zany. Zany ve efa azo antenena soetriretina zany ataonareo amin'ny sampana miandraikitra amin'ny fananantany. Ny consultation ny archive aloha zany anivon'ny domaine sy topo raha hoe hijery boky dia tsy azony olon-tsotra atao. Zany hoe tsy azo atao voaka fa confidentiel mantsy ireny information ireny. Na zany na tsy zany zany efa nisy ihany ny eritreritra hoe hanamoraina ny fanomezana ny titre sy ny fanomezana ny certificat de situation juridique mifandraika indrindra amin'ilay niteneniko iny hoe anaraka ny teknôlôjia vaovao. Efa nisy eritreritra mihitsy tao ary efa nisy ara ny recrutement na informaticien maromaro eo anivon'ny administration foncière domaniale zany hoe hanao ny conception rehetra amin'ny resaka modernisation dia hanao logiciel dia ampiasa ny teknôlôjia vaovao zany fa mbola tena ao anatin'ny tanteraka zany ministera izay tsorina aloha fa mbola tsy vita ny asa mikasika an'izay fa mbola ho amafisina arany. Dia anisan'ny vinavina koa zany hoe
misy ireo mpiara-mombonantoka izay manampy ny fananantany ireo bailleur de fonds zany a mamatsy volany ny resaka fanavaozana nefa ny a tsy ampy a ireny famatsim-boly ireny dia ny eritreritra zany ny ampaharitra n'izay famatsim-boly izay a amin'ny fandraisana fanapa-kevitra sy fametrahana rafitra entina nohizana n'ilay fanavaozana ny tanjontsika moa zany dia any amin'ilay farany indrindra hoe ady amin'ny kolokolo fa arak'ilay nyteneniko iny dia misy dingana maromaro a tsy maintsy jerena sy atsaraina zany vao tody amin'izay tsika sotranao ametintsika fitenenana angambany a ny ao amin'ny BIMTT satria amarintsika misaotra ny ao amin'ny Transparency International indrindra nazava dia nazava ilay fanazavana sy toromarika isan-karazany teo a ny ao amin'ny BIMTT soafatra marotafitra enao ihany moa no nanazava teo moaperany amin'ny hoe le lalàna tsy ampy a betsaka ihany koa no tsy mahalalana io lalàna io sisisisis na izany na tsy zany le lalàna no azo ampiarina iombonany rehetra kanefa alohan'izay a tokony ho atsaraina le lalàna zany hoe tsy hoe tsy niavina le kolotsaina sy ny fijerena ny fiarahamonina sy ny nama fa le fanatsarana n'le lalàna mba hahafahana mampaomby lay ezaka ao amin'ny fanavaozana ny fananantany sy ny fizakantany ity nareo aminatin'ny BIMTT mety manakevitra momba izay alohan'ny amaliko an'izay aloha kely le fampahafantarana ny BIMTT fa foy de foy izy teo ny fanalavana ny hoe BIMTT bureau ifandraisan'ny mpampiofana tontolo tatsaha bureau ifandraisan'ny mpampiofana tontolo tatsaha ary plateforme fikambanana izy io a fikambanana zay ao anatin'ny fiangonana tsy hoe FFKM efa nazavain'ny secrétaire général-nay tamin'ny heriny le izy a tsy hoe miankina mivantana amin'ny FFKM fa ireo fiangonana efatra amin'ny FFKM manana sapan-draharaha fampivoarana ny eny ambanivohitra no mivondrona ao amin'ny FFKM safady BIMTT zay zany a fanamariana kely fanamariana faharoa dia hoe ny BIMTT efapolo taona mahery araka ny voalazanao teo a ny zavatra tena nilofosany hatramin'izay a dia ny hoe fanamafisana ny fahaiza-manao ny tatsaha eo amin'ny teknika sy ny fampianarana isan-karazany sy fanasarana ny fambolena fa taona roa teo zay a nanomboka nametraka an'ity hoe observatoire mikasika ny fananantany ity zahay satria tena mifandraika amin'ny fiainan'ny tatsaha ty hoe tany zay fototry ny mahatatsaha azy a nefa sahala mitô voakitikitika ka nametraka an'io sampana anankiray io zany zay a ary io ny tompon'izao ataoko hoe initiative anaovantsika an'izao zavy zao fa efa nanomboka ny asa io a tamin'ny heriny angamba hitantsika tsara ny zavanisy a tany amin'ny faritra vakinankaratra iny a avy amin'ny fahenona ny fitarainany tatsaha sy ny zavamisy any a dia nidina tany an-toerana zay nijery ny zavamisy a ary dia mampahafantatra amin'ny takan'izao aina manjery zay averiko mandrakariva misaorana satria ny mba ireo mpanapa-kevitra mba haheno an'izao hafantatra an'izao a mba tsy hisy ny tsirariny a eo amin'ny fiainan'ny tatsaha dia mamaly amin'izay amin'le fanontanianao teo hoe tsika hanorina zavabaovao a le fomba fiasa zany dia hoe manana ny rafitra tsika eo ny mpanatanteraka eo ny mpanao lalàna eo ny mpitsara saika voateny teo a ny mpitsara sy ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka angamba ireo le fahefana misy eto amintsika fa mba hahafahany mpanao lalàna zay ho avy moa izy zany zao a ny eo amin'ny assemblée nationale ny anteny meram-pirenena etom-bahoaka tokony heniny vahoaka hoe miainga avy any le fomba famolavolany lalàna ary tokony haino ny reto société civile reto ny olona molavolany lalàna fa tsy dia hoe gobogobona any fa fantatsika ihany ny zavamisy a rehefa ny zavatra tsy aradrariny a
dia tsy maintsy misy ny tsy fandriam-pahalemana ary rehefa tsy misy ny fandriam-pahalemana dia misy mandrakariva tsy fanajana lalàna. Zavatra anankitelo miodikodina reo. Ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana mampiditra tsy fanajana zo, ny tsy fanajana zo mampiditra tsirary, ny tsirary izany hoe fandray ireo. Ka mba hahafahantsika tena hoe mametraka tamin'ny tandalàna, mametraka firenena milamina, dia tsara ny ametrahantsika ny hoe zavatra radrariny ao ambonin'izay rariny izay no ametrahantsika ny lalàna. Lalàna mety tsy rariny zay lalàna, fa misy lalàna tokony aradrariny araka ny tokony izy. Zay angamba no mba afatra apetraka amin'izao famaranana fandarana zao. Ngamba manarota misaotra atsika rehetra nareo menadana nentana, saotra nareo nasaina koa mbola hisaotra azy moa nareo zany fa mampisehan'ny filohan'ny filankevim-pitantanana ny BMTTA dia misaotra nareo nanaky ny fanasan'ny reto atao amin'ny viva, dia misaotra atsika mpiainy rehetra koa sy mpanaraka amin'ity fahitalavitra ity. Misaotra tompoko. Eny ary tompoklasy tompovavy, izay no heverina fa maranantsika izao fandarana tamin'ity androany alina ity izao. Nirasantsika manodidina ny tontolon'ny fananantany ary ny fotorana bebe kokoa ny ady amin'ny kolikoly amin'izany hoe lafin'ny fananantany izany. Raha bangony ny hevitra izay niposaka teto dia eo zany ny tsy fahafantarany ny olo-pirenena loatra, ireo pitsopitsony sy ny fehezan-dalàna isan-tsokajiny mamariparitra ny zo sy ny andraikitry ny tsirairay eo amin'izany hoe tontolon'ny fananantany izany. Ary eo ihany koa ny olana noho ny fahantrana ny tsy fanajana ilay foto-kevitry ny tany-tandalàna ary ny kolotsaina izay mbola manana faka amin'ny sehatra maro dia ny amin'ny hoe tsy maty manota. Ireny rehetrarehetra zany no heverina fa vanim-potoana izao ahafahana manarina sy manitsy ary mamongotra izay heverina fa tokony hotsoahana ao anatin'ireny fiarahamonina anjakan'ny fahalovana ireny. Ny fandarantsika no faranana, tsy ahivina fa ity fandarana ity dia iresahana ny tontolon'ny zo eny anivon'ny fiarahamonina ankapobeny eny. Ary ny andro talata tahaka izao dia ny manodidina ny fananantany no ifotoran'ny adievitra, ny andron'ny alakamisy kosa dia iresahana ny lafin-javatra hafa saingy mifototra mandrakariva ao anatin'izao hoe ny zo sy ny lalàna manodidina izany. Ny amin'ny alakamisy ho avy izao dia ny tontolon'ny asa, izany hoe ny lalàna amin'ny feny asa sy ny olana eny anivon'ny orinasa no horesahana. Ho antsika izay manam-paniriana te hamosakevitra, te hitondra ny etaetana ny antsoina hoe hevitra tokony hifampizarana dia malalaka ny ety anivon'ny foiben'ny Viva Madagasikara ahafahantsika mampita izay afatra izay. Izay no masaka azo natolotra tompokilasy tompovavy omena ny namana Rina Rakotomanga ny famarana. Ny faranatreo ny fandarantsika isaorana ianareo rehetra nandray anjara tato anatin'ny adievitra mbola ho avy eto amin'ny sehatra manaraka ny avy ao amin'ny fitsarana. Efa teo moa izy ireo tamin'ny fandarana tamin'ny herin'ny androany, mbola ho avy ihany koa izy ireo amin'ny fandarana amin'ny alakamisy sy ny fandarana manaraka, fa arindrantsika arakaraky ny resaka tiana hoampitaina sy ny trangan-javatra anivon'ny fiarahamonina ny fanasantsika ireny mpahay lalàna isan-tsokajiny ireny. Amin'ny manaraka indray no ionantsika atao anatin'ity fandarana ity ny mpanentana ato amin'ny zoko dia misy efatra mianadahy izahay, Lovatina Randrenirina, Faraniana Razafindravelo, ny tenako ary Soavandriamarotafika ifandimby eto izahay efatra mianadahy anolotra sy ifandrimbona amin'ny ranatotsana ity fandarana ity. Koa dia mametraka ny mandram-pioana, mandram-pitafa ho manaraka indray tompokilasy tompokovavy.